atsika rehetra mijery sy manaraka fandarana Amitié TV ianareo rehetra ny tokantrano amin'ity fotoana sy tahaka ny ora tahaka izao moa dia manaraka ny fandarana ny lasako isika ka manaraka atsika manasa atsika rehetra anaraka izany fandarana izany manana vahiny manokana atsika amin'ity fotoana androany ity dia tsy iza izany fa pasteur Voahirana faly miarabanao pasteur faly miaraba ny ravavy Maifasoa dia faly miaraba ny mpijery ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Araka ity fandarana ity moa pasteur dia nasaina manokana ianao tamin'ity androany ity arak'izay fandarana hoe ny lasako izay indrindrany dia afaka zavazavainao ve ny lasanao talohana lasanao pasteur zany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra no ahafahako mitsofa volombelona. Maro moa ireo olona rehefa ao anatiny hoe fitoriana teny ahako dia manisy kely hoe milaza kely zany milaza kely ny mampiditra ny lasako ny tantarako taloha zany izay ijoroako fahavolombelona mihitsy ao anatin'izay ary tsy misy mampamenatra anahy mihitsy izay hoe fijoroako fahavolombelona izay fa hafa mihitsy zany hoe fiainana hoe nanahoana zany fiainanao hoe tamin'izao tontolo izao tsy nanana an'Andriamanitra tsy nanana an' Jesosy Kristy dia nanahoana ny fiainana amin'izao hoe manana an' Jesosy izao. Raha ny fiainako taloha tao anatiny hoe fiainan'izao tontolo izao tao anatiny hoe tsy nanana an' Jesosy Kristy zany dia miaina hoe amin'ny herin'ny tena miaina amin'ny herin'ny tena ny amin'ny fahaizana fahalalana hoe ahoana ny fomba ahitana vola ahoana ny tonga ny hatafavoaka fiainana tamin'ny heriko amin'ny maha olombelona manokana zany tao anatin'izay dia natao daholo rehetrarehetra io miaina tao anatin'ny tena hoe tsapako mihitsy tao anatin'izany hoe raha ny fiainako amin'izao fotoana izao zany tena hitako hoe tsy resaka hoe manana vola ve sa hoe manana ahoana fa le tamin'ny fotoana voalohany hoe nandraisako an' Jesosy dia tena tsapako zany tao anatin'izay hoe fitsaharana fiadanana fahasambarana fifaliana zay zany tena nanamarika ny fiainako tamin'ny voalohany indrindra hoe tamin'ny fotoana nandraisako an' Jesosy tamin'izako mbola tsy nivavaka zany mbola tsy nanana an' Jesosy dia marobe ny zavatra miainako tena mipedabe ny fiainana tao anatiny hoe tsy fisina tanteraka mihitsy nisy fotoana tena hoe nandalo tena hoe izay moa le hoe miaina isan'andro satria tsy nanana asa fixa tsy nanana fidiram-bola hoe isam-bolana zany dia tao anatin'izay koa moa nisy toetra ratsy fanzava ho azy nisy hoe fahazaran-dratsy zany no miainana tao anatin'izay hoe raha izaho zao nisy fotoana tena hoe tamin'izany fotoana zany dia tena hoe miaina tao anatiny hoe fiainana izao tontolo izao loka ino moa zany tena hoe toetra ratsy fahazaran-dratsy tena hoe nananako mihitsy zany miainako tao anatiny hoe taona maro tena maro tena ataoko hoe tao anatin'ny fotoana mahery tao anatin'ny fahatanjana satria mbola tsy nanambady efa niloka dia rehefa avy eo nanambady dia niloka dia tao anatin'izay dia tena hoe miaina tao anatin'izay hoe fiainana loka izay fiainan'izao tontolo izao nandeha boîte de nuit ohatrany tena hoe izay loka rehetrarehetra zany ka hita dia natao zany ny zavatra niainako. Dia hono pasteur dia akoatra ny loka ny zavatra hafa koa ve nataonao satria ao anatin'ny fahatanjana matsy be da be ny zavatra miseho fakapanahy ohatr'izay izay le hoe tontolon'ny loka izay aloha dia tena tonga dia hoe tontolon'ny devolo mihitsy tena hoe ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao dia ao anatin'izay hoe rehefa tafiditra ao anatin'izay fiainan'ny loka izay dia afaka atao daholo ny rehetrarehetra tena hoe na ianao ary hoe tsy niaina hoe za tamin'ny mbola kely dia ohatrany hoe tsy niaina an'izany hoe ny loka izany fa mba hoe nitezaina tao anatin'ny hoe fiaina fatahoan'Andriamanitra fa tsy tena niaina tao anatin'izay fa rehefa tafiditra tao anatin'ny loka dia vitan'ny tontolo izay dia ohatrany fanomanana mihitsy hoe miaraka amin'ny lehilahy dia tao anatin'izay dia tafiditra hoe rehefa atao hoe bankin-doka izay no fananana azy dia tsisy tsony ny vola banky zany dia
nisy fotoana fa tsy hoe fahazarana izy nisy fotoana niaraka tamin'ny vadin'olona dia reny koa dia araka ny teneniko teo hoe nandeha boîte de nuit ohatr'izany dia tena hoe tafiditra tao anatin'ny fiainana zao tontolo zao nefa ny fiainana niainako tao anatin'izany a tena hoe tsy nisy fiadanana tsy nisy fitsarana fa tena hoe raha hoe tamin'izaho hoe nandray an'i Jesosy hoe aiva ohatra izao zany tena hoe fiainana ia dia izay indrindra ny pasteur dia nanao ahoana zany ianao hoe nandray an'i Jesosy ianao a izay ilay fiainanao taloha ianao ve nanana faniriana zany tamin'ny mbola kely hoe za rehefa lehibe a tsy maintsy lasa mpanompon'Andriamanitra sa nosorana manokana ianao sa nisy ataitanao zany izay nga momba le lalana diavana zany ia tamin'ny za tamin'ny fony mbola tena tadidiko hoe tany amin'ny 7 taona 20 taona tany dia nianatra tamin'ny Masera tany Antsirabe zay nipetraka tamin'izany dia tadidiko tsara dia nampianarina moa zany hoe katesisy ohatrany dia tato anatiko mihitsy tamin'izay fotoana izay hoe Jesosy Kristy a nombona tamin'ny hazo fijaliana nijaly a dia nisy sarin'i Jesosy zay teo amin'le fiangonana katedrala katolika tamin'izany tany Antsirabe chapelle fiangonana dia fiangonana ngezabe le any Antsirabe le amin'ny lalana Antsirabe le alohan'ny tsena kely iny dia misy sarin'i Jesosy Kristy le hoe sarin'i Jesosy Kristy zany le hoe mifantsika teo dia nisy fotoana tamin'izay tadidiko tsara tany amin'ny 9 taonako tany dia nitomany gogoko teo a dia zao nantoko hoe tena nijaly be ve ianao Jesosy nijaly be dia kapohana dia za reriny teo tomany be zany hoe tiako tenena zany amin'izay hoe hatrambola kely mihitsy a dia tafanatiko le fitiavana fa za eny nisy fotoana koa nietrehitra hoe tamin'izay satria indray aman-dreniko katolika dia tamin'izay zany dia hoe zao nantoko hoe za andeha hanao masera tamin'izay fotoana tamin'ny mbola kely zany dia tato anatiko zany le fitiavako an'i Jesosy Kristy dia hitako hoe io mihitsy no nitahiry anahy hatramin'izay le hitahitako le fitiavako an'i Jesosy dia natonga anahy ho mpanompon'Andriamanitra dia lalana diaviko zany be la be misy fotoana zany a tamin'ny teo amin'ny 4 taonako teo dia natao mariage ako nanambady dia rehefa natao mariage dia niteraka roa tamin'izany fotoana zany dia rehefa tao anatin'ny niteraka roa ako dia teo amin'izay zany satria alohan'ny vadiana efa tafiditra le loka dia rehefa avy eo vola ny loka ihany no tafiditra tao anatin'ny tokantrano dia nikorotana amin'izay le tokantrano satria izay le hoe ratsy zany ny loka io ary tena hoe anafarako ny rehetrarehetra mihitsy aza miditra amin'io fa tena hoe fampiteny ary tena hoe mitondra ozina amin'ny fiainana zany izy tena hitako mihitsy hoe tena hoe mitondra ozina teo amin'ny fiainana le izy fa rehefa nandray an'i Jesosy moa dia afaka daholo izay ozina izay dia tafiditra tao dia nisaraka dia avy eo nisaraka satria lasa tafiditra koa nijangajanga dia tafiditra dia nisaraka dia rehefa nisaraka dia teny dia natao daholo amin'izay le fiainana iny amin'izay lasa ohatrany hoe libre amin'le fiainana zao tontolo zao dia tsisy mifehintsony izay mihitsy dia nefa ny ary avy eo tena tao anatin'ny fampitehana amin'izay rehefa tafiditra tao amin'ny fampitehana amin'izay a dia tena hoe nitafienatra tafafambaraka satria banky tsisy volantsony a namidy daholo izay azo amidy rehetra tena hoe nivady tsy eo an'iny nivady tsisy vady a tena hoe natao zany izay hoe nafinaritra rehetrarehetra ny tena koa moa hoe ho an'ny tompo voninahitra nisy hoe fahatsarantare a tao anatin'izay dia izay lehilahy mananaka hoe io hoe misy vola dia lasa indray non fa zany koa tsy hoe fahazaran-dratsy fa nisy fotoana zany hoe misy ohatr'izay dia tafiditra tao anatin'izay dia nefa fampitehana ny eo ambadika izany rehetrarehetra zany tena hoe maha-olombelona zany a tokony hoe tsy ho tafavoaka ntsony ny fiainana zay zany ohatrany hoe tiako koa hijorona an'izao vavolombelona zao hoe nizaniza zany zay hoe ao anatiny hoe fahakiviana tena ao anaty lalina dia hoe Andriamanitra hoy ny tena Andriamanitra hoe raha mbola velonaina mbola misy azo antenaina matoa zasy ianao hoe mbola velona zany a dia azo antoka mihitsy hoe mbola misy fanantenana zany ao fiainantsika ary izay manantona an'Andriamanitra dia tsy misy lavina hoy ny teny na dia iray ary rehefa tao anatin'ny fampitehana ny fiainako a tao anaty lavaka ny tafienatra ny tena hoe ny tafitrosa fafambaraka tena hoe fijaliana fahoriana
tsy nisy nijery intsony ny olona rehetrarehetra na ny havana na ny ray aman-dreny na ny ray tapo tsy nisy anizaniza intsony fa zany ny tena hoe tao anaty lavaka tanteraka raha maha-olombelona tsy possible mihitsy zany hoe tafavoaka samy fiainan'izany tsisy anizaniza ka nisy de ohatray zany le hoe tao anatin'izay a zany a dia nahiny toriteny a nisy mpanompon'Andriamanitra zay nitoriteny a tao amin'ny radio pasteur Emilien Razafiarson efa tsetsono moa izy a dia nakasika ana le toriteny dia nisy fotoana nanaraka kely ny fampianarany a dia tao anatin'izay koa nisy mpanompon'Andriamanitra zay nitory koa izy a momba ny fahadiova-po famela-keloko ka zahako tamin'izay mbola tsy nanana Jesosy a dia zaho moa efa hatramin'izay a na nisy ary zany zavatra rehetrarehetra tena tsy tiako mihitsy zany hoe manao ratsy olo zany fa tsara koa zany ho fantatry ny olona rehetrarehetra zany ty tantarako ty ary tsisy afeniko mihitsy le izy le hoe manilasako an'ilay izy dia hitako hoe tena toetra ratsy nananako angambany izay hoe ona re zany hoe mitahiry loro-po zay tsy manana fahadiova-po tsy mamela heloko zay zany dia nisy pasteur zay tena nampiasan'Andriamanitra mihitsy izy a toriteny henoko voalohany nataony zany a dia hoe mila madio fo mila mamela heloko tena zay zany nikasihan'ny tompo anahy mihitsy a zay toriteny zay zany ny tena nakasika anahy koa zany tao anatin'izay hoe mila madio fo hoe ahoana moa ny fomba melan'Andriamanitra heloka atsika raha zay manodidina atsika ny rahalahintsika ny rahavavitsika ny namantsika zay hitantsika maso ary tsy avelantsika eo dia nakasika anahy zay toriteny zay a tena tonga dia tafiditra tato anatiko dia niazakazaka lasa niazakazaka tamin'izay olona tena hoe nananako alahelo zany hoe mamondrafo amiko fa za tena nalahelo a dia za tena maloto be aminao foko a zay zavatra rehetra koa nataoko taminao a dia fonako aminao a dia mamondrafo ndao tsika efa mela helo ny teto tamin'ilay olona mihitsy fa teo no sokafany tena hitako mihitsy teo no sokafany varavarana zany ny lalana rehetra tamin'ny fiainako a ary nanomboka teo koa no nandraisako an'ilay herin'Andriamanitra nanana zany hoe fahadiova-po zany za nanomboka tamin'izay ka hatramin'izao nizaniza tena hitako mihitsy hoe le izy tena hitako hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra tena hoe hery avy amin'Andriamanitra fa nizaniza nanao ratsy anahy zany na hatramin'izao io moa dia rivotra iainana zay le hoe alan'ny olona ianao enjehan'ny olona ianao fa za tsy manina amin'ireny mihitsy fa vao mainka misy fifaliana ato amiko any anahy misy fiadanam-po misy fahasambarana tena tsy fantatro mihitsy tena za tena tsy fantatro ary zao ny anahy fa izao ny anahy tsy ananako fitsarana tsy ananako fiadanana ary raha ohatra ka tehiriziko na hoe eritreretiko le zavatra ratsy ataon'ny olona na hoe mieritreritra ratsy olona tsy tafandry mandra fa tena hitako hoe misy zavatra hafahafa be zany ny fiainako dia iny zany tena hidivako amin'Andriamanitra foana ary izy zay zany tsy mahatafandry mandry anahy raha ohatra za hoe maniry ratsy olona na misainasaina ratsy olona fa tena hoe ho an'ny tompo voninahitra fa tena hoe zay hoe fahadiova-po zay zany tena magagy tena hoe novan'ny tompo anahy mihitsy za zay taloha hatramom-bola kely dia tena hoe tahiry zay loro-po atezerany fa azo voanandray an' Jesosy iny dia niova tanteraka mihitsy tena faran'izay madio fo tena madio fo be dia hono pasteur ianao ve tamina lasanao pasteur zao nosorana sa tonga dia etaetanao mihitsy hoe roso anao pasteur misy ray am-panahy ny olona rehetra mantsy ohatratra zay daholo fiantsonana azy misy ray am-panahy araka n'ilay voalazanao teo hoe izy dia zay natonga na pasteur zany dia zao hoe araka ny tantarako teo hoe nanambady dia rehefa nisaraka ako dia rehefa avy nisaraka indray dia niaraka tamin'olona dia rehefa avy eo dia nisaraka indray dia niaraka tamina efa nisy fotoana natao mariage tamin'ny vazaha indray ny avy eo dia nisy fotoana hoe nakany an-dafy dia iny indray dia tsy nety hitako hoe tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy le izy dia verina taty ka zahako tiako marina hoe voanandrian'i Jesosy ako dia nisy ten'Andriamanitra zay azoko amin'ny Isaia 54 dia ao anatin'io Isaia 54 iny hatramin'izao
dia tanteraka amin'ny fiainako daholo iny Isaïas 54 raketrarehetra dia ao amin'ny Isaïas 54 iny a misy teny hoe ny mpanaonao ny vadinao dia tsy azoko mihitsy zany hoe ina hoe mpanaonao ny vadinao rehefa niaraka tamin'ilay vazaha tena hita hoe korotana foana ilay fiainana niaraka tamin'olona nikorotana niara-pitraka tamin'olona indray rehefa avy eo tena hoe tsisy ana mihitsy dia nisy fotoana koa niaraka tamin'olona indray avy niaraka tamin'ilay vazaha dia niaraka tamina lehilahy nefa efa nivavaka zany fa tao anatin'ny tsy fahalalana tsy fahatakarana tao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa efa nivavaka dia tamin'ny 2011 dia niara-mipetraka izay sy io lehilahy io dia rehefa niara-mipetraka izay dia tao anatin'ny fijaliana ny zanako dia nangataka tamin'ny tompo hoe mijaly ilay zanako fa ahoana tia miaraka amin'ny lehilahy ohatrany hoe tia tena fa zaho tompo tena hoe tsy hiaraka amin'io lehilahy io nefa ilay lehilahy tsy mety misaraka aminazy zany nangataka tamin'ny tompo akanjo tao anatin'izay a maty tapaka ilay lehilahy dia rehefa maty tapaka ilay lehilahy 2011 décembre 2011 dia nivavaka hoe ary fanamasina mihitsy nitako hoe nametraka an'ilay teny tao amin'ny mivavaka zany hoe fitiavana ianao Jesosy a za tsy mieritreritra mihitsy hoe mijaly ny zanako tao anatiny hoe fa za te hisaraka amin'ilay lehilahy fa za tsy naniry ratsy an'ilay lehilahy mihitsy na hoe naniry hoe mba ho faty izy ndrano za zany tsy amin'izany mihitsy ny ahy zany fantatro mihitsy secret miaraka amin'Andriamanitra tena hoe maniry soa an'ilay olona napetrako tamin'Andriamanitra zay koa moa le hoe tena hoe nifatokinan'Andriamanitra mihitsy mbola hiverina amin'izay a rehefa avy eo le hoe inona natonga na hoe tao anatiny hoe ny fiainako zany le hoe tao anatin'ilay fatokinan'Andriamanitra dia rehefa natoky an'Andriamanitra dia napetrako tamin'Andriamanitra dia maty tapaka ilay olona dia rehefa maty tapaka izy dia nivavaka hoe za tamin'ny 2011 décembre 2011 zany dia nitena hoe za Jesosy a okizay fiarahana lehilahy dia oka mihitsy n'izay a fa fitiavana ianao ary fantatro fa mamindra fo ary hitako io lehilahy io fa na dia hoe betsaka ny zavatra tsy nety nataon'io lehilahy io alohana fatesana izy tena hoe nanolo teny izy an' Jesosy ary tena hoe vonina izy tena hoe hivavaka nefa izay tonga dia ozy tompo hoe tsy eto zany ny lalana hatreto dia misara ary nafako mihitsy izy hoe zay sitra tsy takatra saina sitrapon'Andriamanitra dia tao anatin'izay dia nivavaka hoe okizay fa ny fitiavako iray manontolo dia atolotro anao Jesosy Kristy dia nanomboka tamin'izay a dia décembre 2011 hatramin'izao zany tsika izao hoe 2019 dia tsy mbola niaraka tamin'ny lehilahy zany intsony a fa nanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy Kristy mandra-piavana Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra tena arovany protégeny tsy misy hoe faniriana na dia hoe ray minitra na ray seconde na zarery ary a na amin'ny alina na amin'iny tsy misy ary protégeny tanteraka mihitsy a tsisy hatramin'izay zany a tsisy olona hoe ataoko hoe indray mandeha angamba na hoe indray mandeha no lehilahy hoe sa hoe mitovy fitiavana na indray mandeha ihany a fa hatramin'izao mandrakizay zany tena hoe Andriamanitra mihitsy miaro anahy ary za koa tena hoe tsy mahita lehilahy mihitsy tena tsy hitako a tsy ao anatin'ny saiko a tsy ao anatin'ny foko a fa ny anahy tena hoe Jesosy dia Jesosy mihitsy ny tena miaro ary le fanontaniana adiny le fanontaniana teo na tonga hoe pasteur sy nanositra hoe rapana dia tao anatin'izay 2011 dia tao anatin'izay dia niazakazaka amin'izay a tena ohatrany hoe libre amin'izay zany manao ny asan'Andriamanitra dia niazakazaka dia lasa niazakazaka nanomboka 2009 no nandeha nitory aloha nitory tany amin'ny lalana tena nandeha rery ve anao tamin'izay fotoana izay sa misy ekipa niaraka taminao za rery za tonga dia mandeha rery foana tonga dia lasa mandeha hoe nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay netiko nisy lalana nataonay tany amin'ny désert be tany akaikana kazo be alavitra be firarazana takavana lalana 70 kilomètre narana dia nandeha nitory teny izay tamin'izay niaraka mpanompon'Andriamanitra ndao hiaraka tsika efa nanao an'ilay asa satria fampotsampy be ny any nefa tsy any dia rehefa avy eo nanao lalana zany dia tao anatin'izay dia namory vahoaka be izay dia niteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe aleo ianao nitory teny dia teo zany nanomboka nitoriko teny voalohany tamin'ny 2009 dia nanomboka teo nitory teny dia tonga dia tafiditra be tato anatiko ilay zany koa moa le etaetako be mihitsy zany hoe anao ny asan'Andriamanitra dia iny izay dia nitohy amin'izay iny a dia nanomboka nanao cellule de maison cellule de prière tao an-trano tamin'ny 2009 zany dia iny amin'izay dia nitohy 2011 amin'izay a
dia miazakazaka be zany miaza ny tiako dia miany mbany vohatra ny mbany tanàna dia mitoroteny any foana dia lasa mandeha dia raha ohatra hoe misy olona marary ny tomboany zany a le ositra zany a misy olona voan concert tamin'ny 2012 teo amin'ny janvier février teo 2012 dia narary voan concert misy vinanton'le namako zany hoe mbola tanora 7 taona nefa voan concert ozy ny dokotera hoe tsy maintsy ho faty izy fa tsisy azo atao tsonga troisième phase dia zao nataoko hoe izy fe hoe mbola maheno hoe mbola maheno izy aleo anany fanany aloha sauventsika fa aleo sauvena ny fanany dia lasa miazakazaka tany nabebaka anazy dia nampanolo tena anazy an Jesosy Kristy tena nataony tamin'ny fony mihitsy tamin'izay dia miracle nefa izy efendrasapotsiny dia tonga dia miracle tonga dia sitrana izy dia nanomboka teo zany a ka tsy namelako mihitsy izy fa herinandro tsy ampy herinandro 5 andro vavako anazy dia nakany amin'ny hôpitaly foana sanandronandro dia miarotory foana isaky ny alina mangataka amin'ny tompo hoe Jesosy ny olombelona zany a ny fahaizan'olombelona efa vita tsisy inona azo atao fa hainao mahay zava-mahagaga mahay mamasitra hainao efa zay nefa nentinao ny aretina rehetra dia mivavaka tena mivavaka hoe mba sitrano Jesosy aseho fagagana dia sitrana le izy dia nanomboka teo le onction dia zay ho antompo voninandro zay marary rehetra nanomboka teo dia niazakazaka be amin'izay dia rehefa 2012 zay dia nandeha ny vola nandeha ny taona 2012 2013 dia eniko mihitsy ny hoe ilan'Andriamanitra satria za mitory tsy akijanona za mivavaka ny olona marary sitrana dia hoe tena ilainao dia tao anatin'izay dia zao nataoko hoe Jesosy za koa tsy hanao pasteur satria misy tenin'Andriamanitra miteny hoe vohozina izay manao atsikambana ny asa-panaoviny Jehovah dia zao nataoko hoe manjary ny zanako ve tiako be ro zanako ireo hoe ny zanako ve mibabiozina noho ny zavatra ataoko fa zao za anao zay tratry ny heko rehetrarehetra mihitsy ny asanao ataoko fa za tsy hitondra titre zany hoe pasteur tonga 2012 2013 dia novembre 2013 rehefa atao an-trano dia nisy vitre be dia miazakazaka zany miazakazaka be avy eo koa mivoly e vitre tsisy rideau fa mamana dia miazakazaka dia tonga dia tonga dia nanana tsy nitareko ny fofa nitongotro nakeo amin'le fitaratra fa andeha zany antsoka izy dia tonga dia avy eo koa midy le izy dia iny amin'izay nitongotro tonga dia tataka be mihitsy tataka be dia misy lalandra vavety voakasika dia raha zany tena ohatrany hoe natomboka tamin'ny soarany dia mibataina moa zany za moa mahitanizy hoe maty ave raha maha-olombelona satria tena hoe tataka be le izy tena zany tena hoe tsy mampio zany dia rehefa avy eo teo zany dia tonga dia mifona tamin'ny tompo foana moa hoe za hoe hofaty avy mifona Jesosy raha nisy zavatra tsy nety nataoko dia mifona aminao tena hoe mifona koa zay zavatra rehetra fa nefa za raha hoe velominao indray raha velo dia anao raha anao pasteur raha zay nysitrakao dia vao niteny an'izay dia tonga dia nijanona ny raha dia noentina tany amin'ny hôpitaly moa dia gaga be ny dokotera hoe ary ianao izy tena tahian'Andriamanitra dia zao ndoko hoe manao antenenao an'izany dokotera dia hozy izy hoe io izy lalandra vevety io volo io nefa maninona ngoty tsy possible zany izy izy dia teo zany tonga dia fantatra novembre 2013 tonga ny décembre dia ho antompo voninahitra tsy marary mihitsy tamin'izany na dia kely na le dokotera miteny hoe za nanontany le dokotera to tsy marary dia ozy hoe misy anesthésie fa marary ianao rehefa tsy marary akory tsy ampy ataoko hoe tsy ampy 5 jours dia sitrana tonga dia afaka mitondra tomobile rehefa avy eo tonga dia tsy narary mandraky tiany androany tsy hainiko narary le izy dia nanomboka teo amin'izay janvier 2014 dia niteny tamin'ny tompo hoe takizay ho za 1er janvier takizay ho za tsy nahatody an'ity 2014 ty fa vonina hianatra tena vonina anao ny sitraponao efa nanolo tena ho anao koa ny avelomako dia ho anao dia anao pasteur zany dia tao anatin'izay dia hoe iza dia za moa zany mijery hoe iza moa zany ny anositra ana pasteur zany hoe tsy hitako zay hoe arisy lahatra ana hoe anositra ana pasteur atreto zany fa dia apetrako aminao ny tompo dia tao anatin'izay dia misy février
2014 dia nisy mpanompon'andriamanitra avy any Maurice izy io pasteur Choka dia nampiasain'ny tompo izy zany dia tamin'izany fotoana zany a dia nasany 2014 zay fa 2012 izy a nisy séminaire zay nandehana nyfonjeko tamin'ny 2012 dia natsony atao anatin'ny olona be dia nanao teny faminan'iny izy hoe ianao otrao ianao sy ny zanakao préciseny mihitsy zany hoe ianao sy ny zanakao dia kakabe mihitsy hoe tsy ny teny hoe ianao sy ny vady aman-janakao hoe raha zaho otrao hoe tsy manambady za 2011 le nanao voady tamin'ny tompo hoe tsy hanambady intsony dia 2012 zay séminaire zay dia rehefa avy eo dia nanao teny faminanina be teo izy dia efa iny moa dia lasa zany le mpanompon'andriamanitra dia tsy mifankahita tsony dia rehefa avy eo 2014 indray izy tonga daty Madagasikara dia eny koe tonga daty Madagasikara dia nakany février dia lahady tsara tamin'io tsy zanao ataoko hoe anao témoignage aminao aza fampotra tamin'ny fiainako daholo zavatra nyteneninao atao anatin'ny 2 ans dia rehefa avy eo dia tsara ho ianao raha hoe makany an-tranonay mba hanao fotoam-bavaka sasa mbola tsy pasteur tamin'io dia ozy izy hoe zay ozy izy andeha amin'ny talata lahady zany io fa tsy possible ozy fa aleo manaraka dia mba mandalova any aminay alohany andehananareo zany dia teo moa zany izy dia nandalo izy alohany andehanany dia rehefa nanany izy dia miteny anahy izy hoe ianao ilain'ny tompo ianao fa ianao raha mivazivasy izy tsy nafantatra anao hoe voany accident hoe accidenté dia ianao izy izy raha mivazivasy dia niainao manefa efa fantatra ho azy zany ohatrao tamin'izany nanao akanjo lavabe dia ozy izy hoe aza miteny ianao izy fa fantatro daholo ny zavatra hoteneko anao dia ilain'ny tompo ianao anao ny asany ianao ohatra efa nikeko zany fifanaovana zany dia lasa izy dia rehefa lasa izy dia miverina indray izy 2014 juin dia rehefa verina izy dia hoe andao anao fotoam-bavaka atao aminay tsy amelana intsony ianao dia rehefa mivavaka amin'izay tao amin'ny cellule dia teo fotoam-bavaka teo ohatr'izay zany natonga le pasteur dia teo amin'le fotoam-bavaka teo dia ozy izy hoe andana ozy izy maka diluile za tsy mahalala dia hoe alaina fotsiny diluile dia hoe mba hoe anana olona zany izy anositra olona dia teo amin'izay izy hoe miteny anany tompo zao izy izy anositra anao pasteur dia zavatra efa tato anatiko fa raha tsy tato anatiko le izy fantatro fa tsy moramora ny adidy sy ny andraikitra zay hitsarany an'andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana dia efa nekeko le izy dia hitako mihitsy hoe iraka teo amin'izay le tenin'andriamanitra na namarina ny teny amin'izay andriamanitra ny amin'ny Romana 8:31 ny amin'izay raha tsy diso koa le sa 8:33 hoe izay mitendreny dia nantsony ary izay nantsony no hamariny ary izay no hamariny meny voninahitra fa tena hita hoe andriamanitra no nanamarina n'le asa ho voninahindreny ary fa zay rehetrarehetra zany nandehanana nitaiza na ny voninahiny foana andriamanitra ny fanasitranana ny fanafahana ny fampaherezana ny olona rehetra dia izay ny mahatonga tena hoe mijoro ao anatiny hoe fampaherezana ny olona azy marary rehetra dia tena hoe fitaovana ampiasain'andriamanitra hoe sitrana dia ohatra manitikitika kely ana pasteur nareo amin'ny praitapozy zany pasteur daholo ve sa ianao rery no voantso ohatr'izay ny mamako zao mitana cellule koa izy moa hoe cellule zany dia ny raitapo za ihany no pasteur mahafinaritra be zany fijoroanao vavolombelona asanao taloha zany dia zao anao pasteur ao anatin'le hoe tondra fiangonana azy manao ony zany hoe fitondranao mpino ao anatin'izany fiangonana zany zany nanomboka ataona firy zany no tena sokafan'ny fiangonana entinao cellule foana zany nanomboka 2009
dia tamin'ny 2018 volana o zay zany nitsanganan'le fiangonana nanomboka hoe andro amin'izay hitatra anao an'le fiangonana dia satria 2014 no sorana dia mbola nitohy foana tao anatin'ny cellule dia hoe mila miala amin'izay tsika efa 3 taona mahery andao hiala tsika anitatra amin'izay dia fitondranan'ny olona mahafinaritra dia hoe miasan'Andriamanitra tsy mora fa mahafinaritra le izy mahafinaritra fa indraindray anefany dia tena miteny an' Jesosy hoe Jesosy reraka tena reraka fa maha-olombelona fa efa nanaiky Jesosy dia inindray dia tena hoe reraka maha-olombelona tena reraka ny saina reraka amin'ny vatana fa tena hoe miady ianao mivavaka hoe tena efa nanaiky Jesosy dia tsy anaiky koa ny asany devoly satana tady anakanana toeko amin'ny anaran'i Jesosy dia tena hitako mihitsy hoe tonga dia tafimitopy hery ao anatin'izay ary ao anatin'izay koa le hoe fitondranany ana za zany tena entitra be mihitsy ako ary tena hoe ohatrany hoe tsy hoe masika hoe ratsy fanahy fa masika mpitiavana tena hoe masika mpitiavana mihitsy satria tsy tiako mihitsy zany ny olona hoe hivavaka dia anao mivazivazy zany satria ma hoe zay moa le hoe fiangonana fananeta fanjakan'Andriamanitra ny iraka zay hoe hoetiko zany dia tena hoe fitarihan'ny fanamasina mihitsy nametraka an'izay anaran'izay satria tena hoe tondra ny fanahin'olona maro izay very ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanalahidy izay hoe nahatava avoaka ny fiainana ohatr'izao zany ary hitako mihitsy hoe tena hoe velona zany Jesosy hoe tsy anganoangano zany hoe zavatra resahana tantaraina zavatra marobe hoe Jesosy mampiova fiainana Jesosy ohatran'izao fa tena velona Jesosy ary tena mahagaga raha hoe zavatra ny ainana ino to teneniko olona foana ary tena hoe ijoroako fahavolobela foana hoe ny fotoana tena hoe niaingako mihitsy hoe tena hoe nampiova fiainako nandray an'i Jesosy ako teo amin'ny ray volana roa volana teo dia tena tao anatin'ny tsy fisina tena tao anatin'ny hoe za zany efa hoe tsy nandeha niloka ntsony za zany efa hoe tsy niaraka tamin'olona zany ntsony fa tao anatin'ny tsy nikambana zao tontolo zao fa tao anatin'izay tena hoe nandalo hoe tena hoe zay hanina hohanina androany dia davina androany tonga indray ny rapitso dia aiza indray tsisy tsony dia mbola tao anatiny hoe efa nandray an'i Jesosy zay zany ampaheteziko ny olona hoe manina mbola hoe efa mivavaka nefa fa manina mbola misy ohatr'izao fa tena hoe ohatran'izay zany miaraka amin'i Jesosy misy ady foana io any ady tsy ho tapitra mihitsy tsy afaka holazaina hoe mpandresy ny olona ray raha tsy hoe manahoana ny ady natrehana zany dia iny ny resinao dia iny ianao mpandresy fa raha ao anatin'ny ady ianao resy eo dia tsy na hiteny ianao hoe mpandresy nefa le ady tsy anana fa ao amin'ny ady moa vavaka ady vavaka fa iny andresena azy dia tao anatin'izay fotoan'izay vao nandray an'i Jesosy teo amin'ny 2 volana teo dia nandalo ady be mihitsy tsy sakafo hohanina ny olona efa miteny hoe zao ve mivavaka fa ahoana dia le namana le mpiara-mandeha tamin'ny fiainana zao tontolo zao tonga eo dia efa manina dia roan'ny tompotrano ny ofatrano tamin'izany 300 000 francs tamin'izany tamin'ny 2005 dia tsy voaloha tsony le ofatrano ianao tsy manana nefa ianao mivavaka be tsy voaloha le ofatrano ny écolage ny ankizy ny sakafo ao an-trano tsisy tsony zany dia le namako moa zany tena hoe insiste be izy hoe aherao le lehilahy fa dia hiaraka aminao dia izy moa niresaka tany hoe amin'ny 10 millions izy dia miaraka aminao dia tamin'izany 10 millions zany vola be tamin'izany 2005 zany dia niteny le namako hoe asehoy le 10 millions matsain'le lehilahy zany dia hita ny masony zany dia hoe andao fa tonga dia vita daholo le zavatra rehetrarehetra satria raha nitrosa angambany ataoko hoe 2 millions raha betsaka ho ato tsisy an'izay akory ary dia ny ohatr'izay zany ny ofatrano raha tafiditra ao daholo zany ny ofatrano iny dia iny amin'izay dia nanana be zany naprisika be zany le namako hoe irao izy ohatr'izany zaho tsy hanao an'izany ka ianao zany roan'ny tompotrano le tompotrano koa amin'izany masika be tamin'izany hoe ny tranonay normala kosa le izy mila mio fa zay io ny velomanay ohatr'izany dia
dia za moa tsy hitako tsony zay atao hoe tsy hitako tsisy afaka tsy hitako tsony hoe izy za koa tsy dia misy tenin'andriamanitra ny hoe tenin'andriamanitra amin'ny teny Jeremia 17 tany hoe hotahina izay matoky an' Jehovah fa voahozina izay matoky olona iny moa zany tena niraisiko mihitsy izay tenin'andriamanitra zay teo amin'izay hoe niodiny saiko hoe teo anatiny hoe hatramin'izay ary afaka mipetraka ihany nefa za tamin'ny fiainana zao tozo zao sakafo ihany vao mainka ve za tena hoe manaiky ianao matoky ianao fa tsy manina na arina ary ny etako na ozy izy nytompotrany hoe alaina ny entana dia tonga dia atsipery tokotany ery dia efa niandro fotsiny ny andro atoandro amin'io dia hoe tsy nina tsony zany fa matoky ianao andriamanitra fa za tsy hanao inina tsy araka amin'izany lehilahy zany tsy hanao an'izany intsony dia tamin'izay teo nanomboka ny sokatra amin'izay ny fiainako eo zany nampahiriziko ny olona hoe misy le ady io zany épreuve andehanana izy io ka raha vao tsy tohatra io dia so ianao resy so ianao potika so ianao tafarina mandrisy amin'izay dia tena hoe misy ten'andriamanitra koa le ten'andriamanitra miteny hoe samatra izay maharitra fakapana fa rehefa voazaha toetra izy andray satroboninahitra omena ho an'izay ty azy ka io zany le fitiavantsika an'andriamanitra miredareda ao anatsika no misy ny herin'andriamanitra afahantsika manohatra n'le fakapana maro isan-karazana zay zany ny ampahiriziko ny olona hoe tsy avy fotsiny andriamanitra tsy ambany lalantsika aza manao zao fa lefa ambany fahasoavana le fitiavan' Jesosy Kristy atsika dia tiatsika Jesosy dia haintsika ho azy miala amin'nyretsaretsra tsy sitrapontsika tsy herin'ny tenatsika fa tonga dia le herin'andriamanitra zany tsy tsika tsony mivela fa Jesosy mivela atao anatsika aizantsika manao sitrapon'andriamanitra rehetra dia tao anatin'izay dia tsy mety mihitsy azy zany dia teo ny andro atoandro inany atao sakafo tsisy nina atao sakafo tsisy tena hoe tsy misy nahariary ary tsisy tsony tsisy nizanizany tsony fa zao natao ke fikitra aminao Jesosy fa tsy manina inany atao hoe olona matoky an'andriamanitra zany olona matoky an'andriamanitra dia manatena miantehatra azy atena hoe mino fa tsy andriamanitra tsy hanary azy dia tao anatin'izay dia tsy mieritreritra fa andriamanitra foana no eritreretiko dia tena marina mihitsy ny ten'andriamanitra hoe na ny goika afaka irana na ny jentilisa afaka ataony mpamatsy atsika dia nisy fotoana le tamin'le hoe niloka taloha dia nisy lehilahy le manatitra rehefa bankindoky ianao dia iny rehefa moto ianao dia ateriny ianao dia tsy natory fitiavana anay io lehilahy io na indray mandeha ary fa izy zany mba mpanatitra zany mba nampiasain'ny tompo fono zany izy tao anatin'izay zany mba hoe ohatr'izay zany fitaovana dia niantso anay izy tamin'ny fotoana io za zany efa mihaino fotsiny an'le tompotrano hoe ho avy zany le tompotrano dia androaka ny entana dia niantso anay izy tamin'ny fotoana io tonga dia naneny telefona dia allo aiza ianao dia fa ahoana za eto akaiky ny tranonareo eto fa mivoay ianao fa ameko vola fa nahazo tamin'ny PMU satria olona mpiara-miloka koa le izy dia miloka ohatra nahazo tamin'ny PMU dia tao anatin'izay tsy takatra saina 2,5 millions no nameny ana 2,5 millions nameny ana voaloha daholo ny trosa rehetrarehetra ny ofatrano rehetrarehetra nanomboka teo amin'izay tsy nijana ntsony ka za zany teteny hoe le fatrika itsika an'andriamanitra io le fitiavantsika an'andriamanitra zany io zany tena takian'andriamanitra amin'ny olona ka za mampaherin'ny olona hoe raha ohatra hoe ao anatin'ny fankiviny ianao ao anatin'ny tena hoe famozapo ianao ao anatin'ny hoe tena hoe efa tsisy fanantenana intsony mbola misy azo antenaina ianao satria za tao anatiny hoe tsisy fanantenana intsony tao anatin'izany ary tena hoe tena mifonako amin'andriamanitra efa mifona moa za tamin'izany hoe tena hoe niantso mihitsy hoe aleoko maty aleoko mamono tena tamin'izany fotoana zany tena hoe efa tsisy tsony zany ny fiainako efa tsara fa soa ihany andriamanitra fa niaro zay nataoko hoe raha efa tena tianao andriamanitra tena hoe tsy adala andriamanitra fa tena hoe tiany olombela rehetra izy afaka ataony amiko afaka ataony amin'ny olona rehetra izay matoky azy sy tia azy tena mahafinaritra be pasteur zany tantaranao zany tena hafa mihitsy pasteur voahirana talora zany tantara zany sy izy amin'izao fotoana izao tena hita mihitsy hoe misy voninahitra andriamanitra be mihitsy ny miaraka aminy ny fiainany amin'izao raha ny aina tamina ofatranona 300,000 zany izy tsy izany tsony hitanay fa zay tena manatry maso mihitsy ny hoe tena fijoroana vavolombelona be satria izay aty aminazy dia tena mahita tanteraka mihitsy hoe tena misy voninahitra andriamanitra be zao fotoana izao moatsika dia anaraka an'ireo vavolombelona tena hoe tsy niteny navoaka ny pasteur rehefa tena mitady mihitsy zay hoe olona tena
niaraka tamin'ny taloha akatramin'izao mihitsy zany dia ndao faratsy pasteur voahirana ny tenako ary dia tena nafantatra ny fiovana nataon'Andriamanitra taminy ary teo amin'ny fiainana. Raha rehefa nandray ny tompo pasteur voahirana zany dia tena olo-kafa mihitsiny zany, tena hoe fiainam-baovao, olona vaovao mihitsiny zany hitako raha mihoatra ny pasteur voahirana taloha. Araky ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny 2 Corinthiens 5:17 hoe efa lasa ny zavatra taloha. Pasteur voahirana zany taloha dia tena hoe olona tia ny fiainana izao tontolo izao, mandeha makeny amin'ireny casino reny izy dia mahafinaritra azy mihitsy ny reny manao ny fiainana izao tontolo izao, mandeha mandihy any amin'ireny trano fandihizana. Zany zany ny fiainanay za moa dia miaraka taminy tao anatin'ireny fiainana izao tontolo izao reny. Fa rehefa nahafantatra amin'ny tompo kosa izy dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe olom-baovao efa lasa ny zavatra taloha. Tena niova tanteraka mihitsy zany pasteur voahirana. Tamin'izany fotoana izany moa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny olona no tsy fahafantarana, dia mivavaka ihany izahay tamin'izany, mivavaka ihany, mivavabavaka ihany, mandeha miambina mivavaka, fa no tsy fahafantarana dia atao ihany ny fiainana izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa zany dia mijoro vavolombelona hoe lasa tena hoe Andriamanitra dia manova ny fiainanao izy, ohatrany nataony tamin'ny pasteur voahirana. Pasteur voahirana ankehitriny dia tena tsy le olona fantatro taloha intsony. Tamin'izany fotoana izany moa izy tamin'ny izy nandray an'i Jesosy dia tena hoe gaga mihitsy ny satria tamin'izany mbola tsy tena tao amin'ny tompo. Rehefa hitako izy mandeha mitodotodro, manoko an'Andriamanitra, manao louange, tena hoe mandeha mivavaka foana, dia tamin'izany fotoana izany moa dia tena ohatrany fahafantarako anazy dia ohatrany hoe olona tsisy atao raha ve ty raha vaviko ty, fa dia sa hoe olona adala ve sa fa tena hoe mandeha foana mivavaka foana ny ataony asa ataony raharaha. Dia nefa n'izany no teny no nahita ny fiainany ahako dia tena hitako hoe miova tanteraka ny fiainany pasteur voahirana. Tena io baiboly vakina, feno fikahiana, miantra olona, be fitiavana, tena hoe olona tena hoe ampiasan'Andriamanitra. Tsy mitovy tsony mihitsy zany ny fiainany tamin'ny alohany izy nandray amin'ny tompo, fa vao nandray amin'ny tompo izy zany dia tena fiovana tanteraka no hitako tao anatin'ny fiainan'ny pasteur voahirana. Ary raha mandalo ady mpanompon'Andriamanitra io mampaherana foana ny zavatra ny ady lalovany, tsy mba taitra zany izy, ny ady lalovany tena hoe zahana hoe fa maninona pasteur ny tsy taitra nefa ty le fa ady lalovana be, tsy taitra izy fa Jesosy ihany azy, Jesosy no atsony, Jesosy foana ny atsony tsy mba taitra amin'izany lalovana zany. Dia hitako hoe mitaizana le izy dia arahako tsy kilalao mihitsy ny asa fampona aminazy fa tena hoe rehefa hanompo dia manompo, fa rehefa tsy hanompo tsy manompo. Ary tena teny eo am-piangonana foana matetika hoe rehefa tsy mino aza miditra amin'ny fiangonana zany, rehefa tsy mino an'i Jesosy Kristy, tsy mino an'Andriamanitra, tena teniny foana zany. Dia tena hoe tena entitra izy, masika izy, ary masika izy, tena masika izy amin'ny resaka asa fampona ny resako tena masika izy. Fa nefa kosa izy tena hoe olona, tsy araka le eritreretin'ny olona hoe mety hoe tamin'ny lasa, fa tena izy tena tia olona izy, olona fo be zany izy, tena tia olona satria ny azy Jesosy ny atao mipeta-peo anatiny dia tia ny daholo ny olona rehetra. Fotoana zao ny rahanay fa talohan'izay fotoana zay zay fa afaka fantatra ihany fa le raha vaviko moa zany ny tena miaraka taminy tao anatin'ny fiainana tamin'izany mbola nirendrarendra miloka indrindraindrindra, tena sarotra be nanakihana azy tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tonga moa ny fotoana misy tsara ny zavatra rehetra dia tonga ny fotoana niatsoan'ny tompo azy dia tena nanova tanteraka ny fiaina. Za efa tamin'ny 2005 no efa converti charismatique zany, hoe tena nivavaka tamina fiangonana ny fohatra antsika izao.
fa tao anatin'izay zany a somary ohatrany hoe mbola matimaty zany hoe mivavaka ihany dia manota kely ihany indraindray dia avy eo hoe mivavaka dia na ny fiainanarany lasa nanao an'izay hoe nanana ny toeranao ianao tamin'ny sehatry ny asa ny fiarina ny fahasalamana sy ny fiarahamonina mba nanana ny toerany tena ny tena fa noho izay hoe atao hoe nangatsitsika ihany indraindray dia nafana dia tonga tamin'ilay stade hoe bon natoton'Andriamanitra misy aloha sehatry ny fiainana rehetrarehetra dia à un certain moment zany moa fanena tamin'ny pasteur Vohirana dia nampianarany ao anatin'ilay hoe fiangonana fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tena nampianatra izy misy le atao hoe principe le principe anomeny zany hoe le fitiavana fatahorana an'Andriamanitra zay le tena base dia nanaraka an'ilay izy a ary fova nanaraka an'ilay izy dia nanomboka nisy fisokafana indray ny fiainako za tena efa tena narary saika maty mihitsy fa nanaraka an'ilay fampianarana ny vavahany mihitsy moa zany dia zao hitanareo izao afaka mijoro vavolombelona eo amin'ny sehatry ny asa sehatry ny tokantrano tena hoe misy le fiasan'Andriamanitra zany eo ao anatin'ilay ministère izay misy an'ny pasteur Vohirana. Mikasika amin'ny fiainan'ny pasteur Vohirana hatramin'izay nafantarako azy hatramin'ny taloha zany ny raha alaika hatramin'izao fa taloha izy dia niaina tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao nandeha miloka tena tiany mihitsy no mandeha miloka nefa na izany ary dia nanana toetra tena tsotra izy tia manisy olona koa ary tia manao famarinana na dia tsy miditra am-piangonana azy tamin'izany tsy nandeha mivavaka ankehitriny izy anefa dia misy fivahana lehibe teo aminazy fa lasa olona vaovao amin'ny Kristy izy ary rehefa nanontaniako izy hoe inona nahatonga an'izany dia hoy izy hoe nandray an'i Jesosy dia izy ny nanovana ka nahafaka anahy tamin'ireny zavatra rehetra namatotra anahy taloha ireny ary ankehitriny ahako dia nanolo-tena ho anazy ary nivavaka ho anazy ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena niova tokoa ary lasa mivavaka mitoro-teny ary dia izao tonga pasteur zao. Fony fahakely dia nanam-paniriana i pasteur Vohirana ny ahita izany toerana masina izay nampijaliana sy nahafatesan'i Jesosy Kristy izany. Fotoana fohy tao aoriana nandraisan'ny famonjena nefa dia tonga tamin'ny faniriana i pasteur ka tonga tany Israel ihany ary afaka nitsidika ireo toerana lehibe sy masina ary manan-tantara toy ny toerana izay nanombohana sy nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ihany koa ny toerana izay nandevenana ny vatany ary ny tena nanamarika ny dian'ny tany Israel dia ny nanaovan'ny batisany zanany tao amin'ny ranon'ny Jordana. Telo amby folo taona teo zao niarahako nipetraka tamin'ny pasteur Vohirana dia tamin'izany izy vao nanomboka nandray kelikely an'i Jesosy dia nanampinoana be mihitsiny izy mbola tsisy ninoninona mihitsy ny teo anatrehany dia izy nefa efa manao vision hoe zanana trano ny zanako tsy maintsy tafita dia zara tamin'izany ohatrany hoe miteniteny foana ny fieverako anazy dia nefa taty aoriana dia tanteraka daholo ny fikasany sy ny faniriana fa izy dia olon'ny finoana koa izany natoky an'Andriamanitra tanteraka ary tena hoe vavaka ny fiainany matahotra an'Andriamanitra izy dia nefa ny olona betsaka ny tsy tia anazy betsaka ny manarazy miady aminy fa le toe-pony tena hoe toe-po feno fitiavana ka na dia olona efa manao ratsy anazy ary ny dia mbola valiany soa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra izy ka dia ny fahitako anazy dia tena hoe olona tian'i Jesosy izy izany dia ny manompo an'Andriamanitra no fifaliany fony fa rehefa misy kosa zavatra tsy araka tsy mety izany dia entitra izy rehefa hoe zavatra tokony amin'ny zavatra hafa dia entitra mampiseho anazy izy hoe tena tsy mety fa tena tia an'Andriamanitra izy izany dia ny olona nefa manenjika azy manao tsinitsinina azy fa tiany foana dia ny manompo an'Andriamanitra ny tena mahafaly azy mandritry ny fiainany dia tanteraka avokoa tafita ny zanany izy
olon'ny finoana tena hoe mahatoky an'Andriamanitra tanteraka dia voatahan'Andriamanitra izy dia tia manao soa amin'ny olona koa, tena hoe manana toe-po tia antra olona zany, tia mijery ny manodidina izy dia feno fitiavana ny aminy, dia izay fahafantarako anazy. Tena nisy be dia be ny zavatra niraisiko avy taminy. Le toe-po aloha voalohany izy tena manana toe-po sincère, tsy miolakolaka fa rehefa misy zavatra dia tonga dia direct izy manintsy sy miteny. Dia miara-panahiko moa tena hoe nampitombo be ny ara-panahiko sy ny hoe finoanan'i Jesosy Kristy ny fiarahako taminy. Ny afatra farany izany dia hoe mivavaka ho anazy mba efa betsaka amin'ny asa fanompony an'Andriamanitra, ataona fanahin'ny olona maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia indrindra moa ny ato amin'ny firenena. Elana zao ny ratsy rehetrarehetra ny fampotsampy, ny fizangajangana, ny fitenenana ratsy, fazaran-dratsy ny langa, ny ratsy rehetrarehetra. Fa zao manaiky an Jesosy fa tsy amin'ny herinao zao fa mila miaiky ny fahotanao fotsiny ianao hoe tsy mety nataoko Jesosy, mifona mibebaka dia manatona anazy dia mandray anao zany. Ona pasteur, ny olona rehetra moa zany amin'ny maha-olombelona, ianao efa nandalo tamin'izany talohany, ianao tena hoe tao anatin'ny fiaina zao tontolo zao be, fa iny efa lasa iny, fa amin'izao maha-pasteur anao zao aiza vaiza hoe mbola misy ve fialam-boly sa tena miaraka amin'ny Jesosy tanteraka misy fa dia tena fiainam-bavaka be mihitsy zany. Fiainana miaraka amin'ny zafikely, efa manana zafikely moa sa? Ia, anankitelo zafikely. Mahoana fiarahanao amin'ireo misy fialam-boly miaraka amin'ny zanako manokana ve? Ny anahy ny mahafinaritra anahako dia izay mivavaka. Tena izay fialam-boliko tena hoe fafinaretako mihitsy zany, tena hoe mivavaka ary tena hoe rehefa zarery miaraka amin'ny Jesosy, tena hoe mandinika ny ten'Andriamanitra, mifiderana, mivavaka. Ao anatin'ny tena fafinaretana be mihitsy ao anatin'izay. Fa misy koa ny fotoana izay rahanay mianakavy kely, zanako moa telo lahy, dia ny lamatoana efa manambady dia rehefa lahady zay dia tsy maintsy miaraka foana zay, miara-misakafo zay, dia rehefa eo moa ny rahanay satria le lamatoa efa manambady miaraka amin'ny zanany manatokantrano, dia miaraka zay mba tena hoe fotoana iarahanay zany dia izy roalahy koa miaraka amiko ato dia mahafinaritra be ny fiarahanay ary tena ao anatiny hoe fifankatiavana, firaisan-tsaina, fanajana ary ho antoko voninahitra fa tena hoe nomeny zaza endry, tena hoe ao anatin'ny sady makatoa no manana fahendreny ireo zanako ireo ary tena ao anatin'ny fitiavana be zay, mifankaty be zany zay ao anatin'izay dia zay zany tena zay zany ny fiainako dia manompo dia manao ny asan'Andriamanitra, dia zay zany tsy misy fiainako afa-tsy zay zany ny fiainana hoe atao. Dia ry zanakao ireo ve pasteur misy hoe telo lahy mantsiny izy, dia ireo samy manana ny any anatiny hoe makasitraka anao ve izy amareny anao hoe ataoko reny zany ianao dia aiza ho aiza hoe variana be anao zany any amin'ny asa fanompona, dia hoe somary adinina kely izy tamin'ny mahazazandreo mantsy misy ohatrany hoe niantahanta taminao nisy ny kalainy rehetrarehetra, zao zao nefa ianao tena hoe tafaroboka tanteraka ao anatin'ilay fanompona, dia aiza ho aiza mifandihana izay? Tamin'ny voalohany dia somary ohatran'ny sarotsarotra ilay ankizy, ohatran'ny tsy dia azony ankizy anana tamin'ny voalohany, fa amin'izao ireo zanako ireo izy daholo indray ary zareo daholo manampy anahako ao anatin'izay ary tena micomprendre be izy indraindray ary tena ohatrany hoe za indray ary miteny hoe ohatrany tsy ampy ny fotoana irahako amin'ireto zanako reto be loatra ilay fotoana nipoko an'Andriamanitra, dia ilay fotoana irahako amin'ireto nefa hitako hoe tsy maninatra zareo ao anatin'izay fa za koa miezaka zany tena manakaiky an'zareo manome fitiavana an'zareo, mikarakara an'zareo ao anatin'izay. Zay koa zany dia tiapaherin'ny olona rehefa tena hoe matoky an'Andriamanitra tsika, tena hoe mantehitra an'Andriamanitra, dia Andriamanitra marina miteny izy hoe hotahina izay matoky an'i Jehovah. Ny ahy tena fiainako mihitsy zany hoe tsy hoe mahafantatra olona na ao anatin'ny havako hoe misy olona ohatr'izao, fa tena hoe na hatramin'izao aho tena hoe aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe
tena isorony mihitsy ary le olona tena isorony mihitsy hoe tsy misy nizanizy fa reo zanak'ireo antoko voninahitra ny zanako faharoa moa dia tena hoe fahitapity zay tsy nieritreretiny tamin'ny jetilisa afaka namita fianarany tany États-Unis nanao pilote zany ao antoko voninahitra dia tena hitako mihitsy hoe tsy misy olona hoe nanampy zany fa hoe Andriamanitra tena hoe fikitra tamin'Andriamanitra zay tsy misy hoe havana hoe ray tapona ray aman-dreny tsy misy an'izay mihitsy fa tena hoe na ny zanako na izazao ary fa tena hoe tanàn'Andriamanitra tsy takatry ny sainay tao anatin'le hoe fatokiana tanteraka an'Andriamanitra tsy natehatra olona koa zay ary zay tena ampianariko an'ireo zanak'ireo hoe tsy natehatra nizanizitsika nizaniza zany nizaniza fa tena hoe Jesosy rery any dia hoe marina amin'ny teny Andriamanitra ary ny anazy zay foana nitoriko amin'olo hoe ianao raha vao mieritreritra manao calcul ianao hoe ianona zao ohatra zao dia andeha ho any amin'ny anina fa ianona zao ilay vita amin'ny fiaina tsisy olona mavita amin'ny fiainanao zany fa tena hoe Andriamanitra ny azo atokisana tena hoe azo ateherana ary tena hoe marina amin'ny teny izy hoe matoky hatramin'ny fakany ianao dia tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra eny ary dia izay moa zany ny fiarahanay tamin'ny pasteur voahirana tamin'ity fotoana androany ity ka dia makasitraka anao rehetra ny tokantrano nanaraka tsy tapaka ny Amitié TV indrindra ny fandarana ny lasako tena inoko fa tena nafinaritra be anareo izay fotoana androany izay fijoroana vavolombelona be izay nataon'ny pasteur voahirana alohany amaranako anazy pasteur sao dia misy afatra anao ho an'ny mpijery atsika zay ny afatra efa nyteneniko teo ihany hoe amin'Andriamanitra zany misy ny fanantenany tadidiko ny tenin'Andriamanitra miteny hoe izay koa ny tena naparesy lahatra anahy misy tenin'Andriamanitra miteny hoe any amin'ny Apocalypse 3:8 any ny tenin'Andriamanitra hoe na dia kely aza ny herinao fa manaiky ianao hitandrina ny teniko dia asiako varavarana misokatra eo anoloanao ka tsisy marindrina intsony za zany tia ampaherin'ny olona rehetrarehetra hoe mety mieritreritra ianao hoe tapina ny lalana mety hoe tena hoe tapina ny varavarana tena hoe tsisy inona azo atao intsony ao anatin'ny fakiviana tanteraka na hoe ao anatin'ny famoizam-po efa niainako daholo zany rehetrarehetra zany fa tena hitako hoe Andriamanitra tsy manary Andriamanitra mbola miandry anao Andriamanitra tena tiatsika olombela rehetra nizaniza fa tao anatin'izany tena hoe tsy nahy mivavaka haiko natao tamin'izany dia hoe le rainay izay any an-danitra ary efa tonga eo amin'le hoe omeo anay io sakafo hoaninay isan'andro dia ataoko tsara be iny satria tsisy sakafo mihitsy zay dia tena mahazo sakafo foana dia zay zany hoe na dia kely aza ny herinao dia kely ny heriko tsy haiko mivavaka tsy haiko ny tenin'Andriamanitra tsy afaka nameriko ianao zany hoe tsy mahay mivavaka zany tsy mahay ny tenin'Andriamanitra tsy haiko ny miaraka fa ao anatinao le hetaheta le fitiavanao an'Andriamanitra dia tena hitako mihitsy hoe asiako varavarana misokatra eo anoloanao izy ao anatinao le hetaheta hoe vonina hitandrina vonina akatoa vonina hiala amin'ny ratsy rehetra anao ny sitrapon'Andriamanitra vonina hitian'Andriamanitra andeha amin'ny fahamarinana io zany mahita ny olona na tsy hitan'ny olona Andriamanitra mahita foana fa tena hoe ny sainao ny fonao ny toetranao zany dia tena hoe mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra fa tena hoe azo antoka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra tena azo antoka amin'ny fiainanao amin'ny Jesosy manokatra lalana izy miverena tena hoe miverena tena hoe miakelika eo anatrehany mifona mibebaka tsy anao intsony dia tena hoe vonina andray an'i Jesosy tanteraka fa tsy maintsy eo ny fiovaam-piainana fanangam-piainana vaovao ary azo antoka ary mandrakizay dia tena hoe famonjena mandrakizay dia tiako ampahirezina amintsika tsiraray avy zany rehefa mandray an'i Jesosy za zany nanapa-kevitra mihitsy hoe nandray an'i Jesosy afoky daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tena hoe hanana fiainam-bavaka ao anatin'ny fiaretana sy faharetana zany hoe miaritra zany zay zavatra rehetrarehetra fa mifikotra amin'i Jesosy satria azakazaka tena hoe mitohy fa tsy hoe miazakazaka kely dia reraka fa eny amin'ny lalantsika eny mety misy zavatra misy vato eny misy zavatra mampijana antsika fa tsy mampijana antsika io fa Andriamanitra manakisaka an'io raha vonintsika anio foana ao anatin'le hoe fiainam-bavaka zany zay zany ny tena toloma hoe tena tsy mieritreritra inona intsony fa Jesosy ny tena eritreretana dia mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra eny ary makasitraka anao pasteur voahirana nanaiky ny vahiny tao anatin'ity fandarana lasaka ity ho antsika rehetra le tokantrano zany dia manasantsika anaraka ny fandarana ny lasako amin'isaky ny ora tahaka izao dia mametraka ny veloma ho antsika rehetra ny tokantrano mpanaraka ny Amitié TV dia mametraka velomanao pasteur voahirana veloma tompoko ary mirary sondritra mankasitraka indritra veloma tompoko Who am I
that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Voninahitra an'Andriamanitra irery any nijoroko vavolombelona ny nahitako ny pasteur Voahirana taloha manodidina ny l'année 2000 olona nahantra dia tena nahantra tokoa izy tamin'izany fotoana izany, mihindrana vola itseroa, manana olana ary miaina tamin'ny fiainana zao tontolo izao ary vavolombelona tena hita amin'ny masoko, ny filokana, fiarahana, miaina fiainana tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra hitako taty aoriana dia ny fivana izay nataony Jesosy teo amin'ny fiainana, satria velona tokoa Jesosy, nanova azy ary tena gaga be aho hoe ay ve ianao tena miasa tao amin'ny mamarina Jesosy, satria ilay zavatra hitako tany atsimo lasa varatra ankehitriny, ilay fotsy ilay mainty lasa fotsy, izany hoe tena samy hafa tokoa ny zavatra miainana taloha ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao. Dia tsy maintsy mijoro vavolombelona moa milaza an'izany zavatra izany, satria tena mahagaga ny asan'Andriamanitra sy ny asan'i Jesosy, velona izy ary zavatra anankiray ihany koa dia izao nararana sy zanako saika didiana tamin'ny 2013 dia niantso azy tany andafy ary avy eo izy dia niantso hoe andao fivavaka ho ao zanakao tamin'izay fotoana izay nefa dia nivavaka ho azy izy, vavaka ho an'ilay zanako izy ary dia noho nataony bilan andeha didiana efa mifady sakafo, tonga tany amin'ny hôpital nekera ilay zanako dia fahagagana dia ozy izy dia anestesie, izy dia alefa nantsofoka tany anestesie dia ozy izy zareo hoe ndao aloha farany any bilan, tsisy ninina tena tsy tao ilay zavatra mivongana atao amin'ny kibony sy ilay kista atao amin'ny kibony fa tena disparu. Dia voninahitra ho an'i Jesosy Riviana. Afatra ho an'ny pasteur Voahirana, hitanay tokoa izao izay manodidina anao fa nisy fahazavana teo aminao izay mitombaka manodidina satria matoa izany hitanay dia nazava ary nisy zavatra tena hoe nitranga manodidina anao, izany hoe hita tranga teo aminao ny fahazavana ny tompo, mahay rezatra amin'ny farany na inona zavatra heninao na inona tenin'olona fantatra fa Jesosy Kristy velona sy miasa eo anilanao ary ampahiranao hatrany hatrany. Raha fampitomina ny vehivavy tenana vehivavy hoe aza mandray lany lohany dia lany tokony décision. Amen. Ny vehivavy conseiller taka ny heno fa miaraka amin'ny lay matahotra an'Andriamanitra dia tsy voasarika amin'ny zavatra ratsy sy fana-matahotra an'Andriamanitra fa ianao mila miaina ny vadinao foana. Amen. Fa ao anatin'ny fanapahan-kevitra, ao anatin'ny fatahoran'Andriamanitra dia manam-pahendrena sy fahalalana fa ianao no tokony décision farany. Amen. Amen. Mila miasa ny lehilahy. Ahoana ozy tean'Andriamanitra ny moabolana 24 dia ahoana ozy tean'Andriamanitra hoe ny maraina tsy mety miasa amin'ny ririnina ka dia angalaka izy raha fararano fa tsy azo. Misy lehilahy tokoa hoe dia kamo velona be vato ny forcé danan'iny dada aloha petapetaka mila mazoto miasa koa ny lehilahy. Amen. Amazo mpianakazanazy. Amen. Fa ao anatin'ny tazotoana dia ianao zay atao hoe misy olona fiteny pasteur tena tsy miasa tena toany pasteur vavaka dia natao miaotra aminao korotana be minao tsy mbola aminao io no miasa ataovy atao. Amen. Ataovy tena hoe ataovy amin'ny fonao fa amin'Andriamanitra ny andasanao ny vavahady aza mialina aiza re miasa fa miaotra aminao no atao izay mangirana be ny gorona rindrina alaminy tsara aloha dia hitanao nge mampisokatra ho azy dia fahazotoana tonga dia mandeho azy ny zavatra reny otany tonga dia misy asa tapitra am'izay. Amen. Tiana mamafa Jesosy azy. Aleluia. Mila mazoto. Andrena Arjona mpampianatra amin'ny fitoerana fanofarana pasteur luterana tamin'ny fotoanana homoni protestante ny université Kaso ankehitriny nahenon'ny fampianarana teo ny solomaso mahazatra rey moa dia hoe finoana rery any soratra masina rery any fahasoavana rery any tsisy vola tamin'izay pasteur teo afa-tsy misofoka raha ohatra misy vola soratra masina rery any hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manana ny fomba fandraisana sy nyfantikana azy moa ny rehetra fa nahagatsiny hoe manina sy mba ataoko any fiangonana sy loatra salama zao fa ary ny tanora aloha ny afa lefa manomboka mikatroka ihany fa ingania
anasa sy fanasa ary analan'le barrière sy le dénomination hoe trao hoe secte zao zay anao soratra masina rery ihany mahatonga atsika tsy lasa secte mahitsy vatana tsisy olakolaka mazava ary tsy mampaninona mihinana ny voabolany paoly apôstôly tsisy dilema rehefa soratra masina rery ihany tsinarana tsy voana amin'ny tenina romanitra izay koa mitadavy oatra an'izay fa le za dia mitsotra pasteur voahirana tohizo ministère na ny fiantsonanao anompo fa ilaina zay